La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Ny ampefapolo nisan'ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay voaraika avy amin'ny CCO Covid-19 androany. Miampy 530 kosa ireo sitrana soamantsara. Fitaovana maro samihafa entina miatrika ny valinaretina coronavirus no nantolotra ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement ho an'ny Fenerivo Atsinanana omaly nandritra ny fitsidiany tany an-toerana. Apetraka ihany koa ny paikady rehetra isorohana ny fiparitany valanaretina. Voafidy ho isan'ireo mpikambana andrafitra ny filan-kevitra ara-toe-karena sy sosialy ny firenena mikambana ho amin'ny feptom-piasana 2022 320 i Madagasikara. Fividianana izay nitotsaina tany New York ny 17 ny volana Jona lasa teo. Efa nanomboka ny volana febroary lasa teo no tojo fahasahiranana ny komina Anteroka amin'ny fanomezana karapanondro-pirenena ny ireo mponina ao aminy. Tsy ampy intsony ny ravina karapanondro voarain'ny komina raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena no totsaina androany any Bruxelles ny fionana antapon'ny ireo mpitondra Europiana. Fionana izay miresaka indrindra ny fanarenana ireo firenena Europiana vokatry ny fiparitany valinaretina Covid-19. Ny didin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolotivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao miampy 70 ny olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay voaray avy amin'ny CCO Covid-19 androany. Miampy 530 kosa ireo olona sitrana soamantsara io na saina. Ny laboratoire Institut Pasteur de Madagascar sy ny centre d'infectiologie Charles Mérieux no nazahoana ireo taremarika 70 vaovao ireo zany amin'ity andro ity. Ny Institut Pasteur de Madagascar dia natily tranga vaovao 20 ny valo avy eto Antananarivo avokoa ary ny roa avy any Toamasina avy amin'ilay fitilian'ny laboratoire mobile. 70 ny test natao laboratoire mobile ary 570 am'zato ny teto Antananarivo. Ny centre d'infectiologie Charles Mérieux kosa dia nanao fitiliana 20 ary ny 30 tamin'izy ireo no nahitana ny tsy mikaretina coronavirus izay avy any Toamasina sy Antananarivo izy ireo. Izay raha 70 tranga vaovao zany tamin'ity andro ity vokatry ny fitiliana nataon'ny Institut Pasteur sy ny centre d'infectiologie Charles Mérieux. Araka izany, ny ampy 70 indray ireo tranga vaovao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara raha 530 kosa ny isan'ireo sitrana soamantsara. Isan'ny mampitombo hatrany ny taremarika raha ny fanazavan'ny mpitondra teny ny CCO Covid-19 ny fitondra tena ny olona sasany izay manao tandrevaka ka manamora ny fipariahany ity valanaretina ity tranga izay hita na eto amin'ny faritra Analamanga na any amin'ny faritra Atsinanana. Fitaovana maro samihafa entina miatrika ny valinaretina coronavirus no natolotry ny Prime Ministre ho an'ny Fenerivo Atsinanana omaly nandritra ny fidinany tany an-toerana. Napetraka ihany koa ny paikady rehetra isorohana ny fiparitany valanaretina. Henri Florio. Nanatanteraka iraka avy amin'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara tao Fenerivo Atsinanana. Renivohitra ny faritra Analanjorofo ny délégation no tarin'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement omaly. Nisy ny dinika mahakasika ny fivelaran'ny valinaretina coronavirus sy ny fametrahana ny rindran-damina ho fiatrehana izany izay narahan'ireo tompon'andraikitra isantsokajina any amin'ny faritra Analanjorofo niaraka tamin'ny Prime Ministre. Ny fitondram-panjakana izay tarin'ny filoham-pirenena mametraka hatrany ny tokony sy ny fifamenoana eo amin'ny tompon'andraikitra iny fotony sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernement amin'ny fitadiavam-bahaolana. Matsapa zay fa manaraka ny fepetra zay napetraka amin'ny tokony ho izy ny aty amin'ny faritra Analanjorofo ary misy manantena zay fa izao fandraisana andraikitra fanajana ny fepetra zao dia hitondra vokatra haingana
amin'ny fahafahantsika mifehy ny valinaretina coronavirus. Zay natonga antsika amin'izao fotoana zao mitondra CVO maro omena ny district rehetrarehetra ty amin'ny faritra Analanjorofa, mitondra ihany koa Arotava ny amin'izay azo anampina ny rindrina marefo. Ankoatran'izay misy fitaovana maro isan-karazany nomeny fitram-panjakana, anisan'izany koa ny fanampina ny amin'ny reny barrage sanitaire rehetrarehetra reny amin'izay azo ifamenona ifanampiana. Manoloana ireo fanampina izay nentin'ny fitondram-panjakana FOB amin'ny ady atao amin'ny coronavirus sy ireo tetikasa-pamparosoana ho fenerivo atsinanana. Nanamafy nisy solo avam-bahoaka voafiry tao fenerivo atsinanana fa zava-dehibe ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana fotodrafitrasa sy ny fitaovana maro samihafa entina hiatrehana ny valanaretina coronavirus any an-toerana. Premier ministre tamin'ny latsinainy lasa teo ny zavatra rehetra izay nangatana dia efa voavaly. Fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fangatahanay ary ny filazanay sombam-bahoaka avy aty amin'ny faritra Analanjorofa fa hoe fa misy an'izany Covid-19 zany aty Analanjorofa ary indrindra amin'ny commune urbaine Fenerivo Antsinanana. Dia zay zany vao ny teny izay nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ambony izay taritin'ny Premier ministre Diène Christian Tsay miaraka amin'ny ministra ny ponina, miaraka amin'ny ministra ny fahasalamana. Nandeha nijery ifotony zava-misy ary tsy tagnam-poagna izy avy takagny fa nitondra fagnampiaigna ho an'ny barrage, fagnampiaigna ho an'ny hiadigna amin'ny Covid-19 zany hoe Covid organique zany savony zany masque zany. Ary zay koa moa zany tsara fantatsika fa mitsangana ny CCO aty Fenerivo Antsinanana. Zany CCO zany dia tonga dia mandray andraikitra ary tonga dia miara-miasa androngana zany valinaretina Covid-19 zany. Mikasika ny famparosoana amin'ny ankapobeny, nambarany Premier ministre fa tsy hoe no voatena ny gouvernoura ny faritra Analanjorofa, saingy sarotra ny mitady ny olona mifanaraka amin'ny marimaritra iraisana, ka tokony hanaiky ireo olona voatendreo ny rehetra ary ilay olona tendrena ihany koa tokony hikatsaka hatrany ny mahasoa ny vahoaka amin'ny famparosoana ny faritra. Tontolo ny serasera kosa indray lanina sy mpanitsina teny nivony anteny merandolona androany ny volavolan-dalàna mifehy ny serasera. Zava-dehibe ho an'ny asa fanaovana gazety sy ny fahalalan'ny asa izany hoy ny ministra tompon'andraikitra Henri Flory. Niverinanandalo teo anoloany ny anteny merandolona Tetsainosikila anio maraina ny ady-hevitra mahakasika ny volavolan-dalàna laharana ohatraohatra efatra tsipika 7 mifehy ny serasera. Ity volavolan-dalàna mahakasika ny code de la communication médiatisée ity izay isan'ny zava-dehibe ho an'ny mpanao gazety mba ahafahany asa fanaovana gazety miasa ankalalahana. Tepaka vitsivitsy tamin'ity lalàna ty ihany no nasimpantsina araka ny tapaka nandritra ny asam-bomiera. Napetraka tao anatin'ilay lalàna ny fomba ny ataontsika modalité d'élection ho an'ny olafitra ny mpanao gazety sy ny modalité de destitution ihany koa ho an'ny braona ho an'ny filohany izany olafitra izany raha ohatra ka misy ny fangatahany mpikambana ao anatin'ny lavitra ny mpanao gazety. Nametrahana ihany koa zany hoe hitantsika ny zavatra indraindray mitranga dia tsy mitovy hevitra ny samy mpikambana ao anatin'ny braony olafitra ohatra dia miteraka disadisa izay. Dia zahay zany tato amin'ny zareo tato amin'ny Sénat moa zany nanolo-kevitra ny amin'izay andeha ataontsika hoe principe na unicité de vue filatsika zany hoe tokony olona mitovy hevitra zany mandrafitra an'ilay birao mba tsy hisiny atao hoe disadisa raha sanatria tsy vitovi-kevitra dia nolanindry zareo tato amin'ny Sénat izay lafin-javatra izay. Isan'ny teboka nolanindreo olona atao anatin'ity volavolan-dalàna ity ihany koa ny mahakasika ny désengagement de l'État amin'ny olafitra ny mpanao gazety. Ity rafitra ity izay tokony apetraka amin'ny lajany tanteraka hoy ny ministra tompon'andraikitra. Voatana ihany koa ankilany ny mahakasika ny 720 ao anatin'ity lalàna ity. Isadefitra zany nandritrana vanim-potoana lavalava mihitsy taty amin'ny antemin'erandolona hoe ho tazomina sa hoe sorina le 720 milaza ny amin'izay hoe interdit tsy azo atao ny mamoaka vaovao avy amina débat huis clos zany dia ny farany moa zany dia tao anatin'ny séance plénière teo dia hitantsika fa 5 no nandany zany hoe allo tazomina io disposition io zany hoe tazomina zany ilay hoe voarara ny famoahana ny vaovao à huis clos nisy 12 kosa nitsipaka an'izay zany hoe ny teny hoe tokony esorina io zany hoe taty amin'ny hevitry ny ministère mazava ho azy moa zany 12 sy 12 dia resy zany ilay sosikevitra hoe tokony mba hajaina zany izay fahafahan'ny mpanao gazety mamoaka ny vaovao izay
le accès à l'information na dia andeha ataontsika hoe huis clos aza fa miankina amin'ny fahaizany mpanao gazety mitrandraka an'le vaovao. Zava-dehibe ho an'ny asa fanaovana gazety araka izany ny lalan'iny ity volavolan-dalàna ity raha ny fanazavana trany tsy aivana fa mbola iverina eny anivona teny miram-pirenena ity volavolan-dalàna ity raha toa ka mbola misy ny fanetsina sy ny amendement izay ho atao. Voafidy ho isan'ireo mpikambana andrafitra ny filakevitra ara-toe-karena sy sosialin'ny firenena mikambana ho an'ny feptom-piasana 2023 Madagasikara. Fividiana izay nitody-saina tany New York ny fafito ambin'ny folo ny volana Jona lasa teo. Tinara tsy mandresy. Totosany fafito ambin'ny folo ny volana Jona lasa teo teny amin'ny foiben'ny firenena mikambana a New York ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny filakevitra ara-toe-karena sy sosialin'ny firenena mikambana. Isan'ireo voafidy ho an'ny feptom-piasana 2023 320 Madagasikara ary nahazo vato 420 amin'ny 290. Tamin'ireo toerana 420 natokana ho an'ny firenena afrikanina ao anatin'ity filakevitra ity 5 no banga ary natolotra ho an'ny Madagasikara, Nigeria, Liberia, Libia ary Zimbabwe. Result of the Economic and Social Council election of the members of the Economic and Social Council, Group of African. Toy izao ny valim-pifidianana ireo firenena andrafitra ny filakevitra momba ny toe-karena sy ny sosialin'ny firenena mikambana. Ao amin'ny vondrona A izay vondronan'ireo firenena afrikanina misy 5 ireo toerana banga, 290 nisan'ireo vato, tsy nisy ireo vato tsy manan-kery, nifidy avokoa ireo mpikambana rehetra. Voafidy ho mpikambana andrafitra ny filakevitra i Nigeria nahazo vato 170, Liberia nahazo vato 70, Madagasikara nahazo vato 420, Zimbabwe nahazo vato 120, Djibouti nahazo vato iray. Zimbabwe 181, Djibouti 1. Indonésia, Japon sy ireo nosy Salomon kosa no solotena avy amin'ireo firenena any Asie Pasifika voafidy nandritra ity fifidianana ity. Ho an'ny Amerika Latina sy Karaiba kosa voafidy andrafitra ny filakevitra ara-toe-karena sy sosialin'ny firenena mikambana i Argentine, Bolivie, Guatemala ary Mexique. Bulgarie, Autriche, France, Allemagne, Portugal ary Royaume-Uni kosa no amena ireo toerana 9 banga natokana ho an'ny firenena Europeanina. Isan'ireo sampana fototra 9 eo anivon'ny firenena mikambana ny filakevitra ara-toe-karena sy sosialy. Anjara asany ny mandinika ny makasika ny toe-karena, ny sosialy, ny kolotsaina, ny fanabeazana, ny fahasalamam-bahoaka ary ny fampandrosoana maritra. Anomboka amin'ny voalohany ny volana Janoary 2022 ny feptom-piasana ireo mpikambana vaovao ireo ary haritra roa taona. Manomboka amin'ny taona 2022 araka ny projet de loi de finances rectificative 2020 tsy mandoa TVA intsony ireo orinasa mampiasa vola latsaky ny 700 tapitrisa ariary isa-taona. Isan'ny mety voakasika izany ireo mpivarotra tsotra sy ny épicerie kely. Miantarandriana eo. Araka ny projet de loi de finances rectificative 2020, anomboka ny taona ho avy ireo orinasa mampiasa vola na manana chiffre d'affaires annuel 700 tapitrisa ariary no mihoatra no mandoa TVA. Raha latsak'izay kosa dia tsy mandoa izany fa mijana ho impôt sur le revenu no aloha izay ny 200 tombom-barotra. Izany hoe ho ana orinasa iray misy ny fanambarana ataony amin'ity faran'ny taona ity mikasika ny hoe natratra ilay 700 tapitrisa ariary no mihoatra ve ny vola niasa tao anatin'indray taona na ny chiffre d'affaires-ny. Raha toka mahatratra dia mandoatra ny TVA isam-bolana ny orinasany amin'ny taona 2024. Raha toa kosa ka tsy mahatratra dia tsy mandoa ilay TVA io fa ilay impôt sur le revenu isa-taona ihany no aloha. Miovaova isan-taona araka izany ny mety andoavana na tsy ny TVA miankina amin'ny vola miasa anatin'ny taona iray sy ny fanambarana toto-saina eny anivon'ny sampandrarany hetra. Isan'ny mety ho voakasika izay ireo manao épicerie raha toka tsy mahatratra ny hoe 700 tapitrisa ariary io ny vola miasa anatin'ny taona iray. Ny mpivarotra entana ilaina amin'ny andavanandro izay anatin'ny sehatra ara-dalàna avokoa ny ampahany betsaka araka ny nambariny teo anivon'ny sampandrarany hetra. Ho azy ireo voaloara-potoana hatrany amin'ny ankabeny hetra izay aloha isa-taona. Manandoa entana manana carte professionnelle
vosa etra ara-dalàna zay netra aloha zao no naloko raha ty zao 700 000 FMG zany ka netra tsy maintsy aloko koa nanamana sarotra raha ny tena izy reo voalohandohan'ny janvier février mars eo fandaovana etra zany na voalohandohan'ny taona eo zany voaraka tsara zay fa tsy maintsy arahana raika ambin'ny folo tapitrisa ariary ka hatramin'ny roanjato tapitrisa ariary amin'ny ankabeny ny vola miasa na ny chiffre d'affaires ny mpivarotra entana ilaina amin'ny andavanandro eto amintsika na tsy misy aza ny antotany samazava momba izay miankina amin'ny fanambarana raiketra ataon'ny tompony orinasa no ahafantarana ny hetra tokony ho aloha araka izany na manano sarotra aza ny vola miasa ho any episeria na mafisy ny sampandrarany hetra fa misy ny fanaraha-maso entitra momba izany ny fanarahana maso an'ireny mpivarotra ireny zany any épicerie moa zany dia misy karazany roa araka an'lazaiko teo misy ny hoe fidinanay fotony hoe ara-dalàna ve le olona manana karatra ara-dalàna ve izy ahafahany manatanteraka ny varotra ataony ny faharoa ihany koa dia izahay dia manana recoupement afantaranay itsy mpivarotra itsy dia izao ny asana ataony ka igny dia afantaranay hoe tokotokony zao ny vola maty ho any mpivarotra anankiray zay moa no manentana an'ireo mpivarotra reo zay mba lazany tena marina amin'ny vola maty mba tsy ho sahirana rehefa avy eo rehefa tratran'ny redressement satria tsika dia hoe ny mpandohetra no manao filazalazana raketra izay tiany atao anjarany ny aty amin'ny fibe mpitantanaka be ny hetra na ny vohetra zany no manitsy an'iny filazalazana raketra iny raha ohatra ka tsy marina le izy tsy ho hitanay foana mba tsy ho tratran'ny redressement mba tsy ho tratrany pénalité na sazy tsy ahivina teo aloha sy mialohan'ny fampiarana ity projet de loi de finances rectificative 2020 ity nandoa TVA avokoa ireo nanana vola miasa 200 tapitrisa ariary na mihoatra tao anatin'ny taona iray. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany fanaovana licence numérique ho an'ireo mpitatitra eto Antananarivo renivohitra akany taxi mihoatra ny 4,000 na vita vizity no anombohana izany. Isan'ny tanjona amin'izany ny ady amin'ny kolikoly raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriatsilava. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanaovana ny licence numérique eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Mitsahatra hatreo araka izany licence sport araka ny filaza fa iroso amin'ny numérique ireo mpitatitra. Midika ihany koa izany fa tsy hisoratra amin'ireo mpamily taxi intsony ny licence fa amin'ny anaran'ilay tena tompon'ny fiara ialana amin'ny kolikoly alatra sonisy ny maro hafa no tanjona. Ny antony amin'anazy dia tsotra ny loatra ny tope maboy constaté tamin'ilay licence baoritra taloha amin'ny mahabaoritra anazy zay moa zany dia mora ny manovana azy mora ny miscanner azy mora ny beda be tamin'ny alatra sony suite zay zany constaté tao anatin'ny licence baoritra tapakevitry ny commune satria ao anatin'ny priorité ny andriamatoa ben'ny tanàna ny andritsitoaina dia sotra hoe ady amin'ny kolikoly zay ny constaté tamin'ny licence teo donc ny licence numérique ty zany isan'ny voalohany indrindra entina miady amin'izay ahafahana mahafantatra mazava tsara hoe firy marina ny taxi miasa teknolojika ahafahana manenjika an'ireo taxi clandestin satria mazava ho azy clandestin na izy manana licence na le licence folkloristique dia osika no eto mandehandeha. Iova ihany koa ny fomba fandoavana ny vola ialana amin'ny fandoavam-bola tsy ara-drary ny mampitaraina ny maro. Olona misy zato no natomboka ho an'ity androany ity. Maimaimpona avokoa ny fanaovana ny licence numérique raha ny fanazavana. Hitantsika amin'izao fa tsy misy kesy eto. Tiako tenena zany maimaimpona tanteraka io licence numérique io. Tsy misy vola aloha. Tonga le olona miaraka amin'ny karapanondro sy ny photocopieny ny carte grise sy ny photocopieny dia le licence physique taloha le licence baoritra zany dia iny no entiny manatona miaraka amin'ny certificat de résidence eo amin'ny accueil araka ny liste lefa voamanato zany araka ny atsonana azy dia iny no avadika le licence numérique rehefa.
manodidina ny 4,000 ireo taxi eto Antananarivo renivohitra na vita vizity ny taona 2024 no nakaty ka ireo no anomboana ity famadihana ny lisanso numerika ity. Efa nanomboka ny volana febroary lasa teo ny tojo fahasiaranana ny komuna Anterok amin'ny fanomezana karapanondrom-pirenena ho an'ny ireo mponina ao aminy. Tsy ampy intsony ny ravina karapanondro voarain'ny komuna raha ny fanazavana azo ny alarana efizao. Efa mananika ny 20 isan-kerinandro ny olona an'olo sy anamboatra karapanondro ao amin'ny komuna Anterok. Vitsy amin'izy ireo ihany nefa no mahavita izany. Mitaraina ireo mponina ao amin'ny komuna manoloana io toedrara io. Amam-bolana maro hoy izy ireo no nitranga ny olana amin'ny resaka fanamboarana karapanondro izao. Tsy misy ny ravina karapanondro ahafahana manao izany raha ny fanazavana nomeny ny tompon'andraikitra azy ireo. Le problème misy eto amin'ny commune Anterok zany le resaka karapanondro ny problème anay teto dia efa nisy fionana tamin'ny monsieur le maire zay teo. Dia monsieur le maire moa zany efa nandefa olona tany amin'ny district ny Ambohidratrimo tamin'ny maraina nangataka karapanondro tany dia efa nahazo fa vitsy ny azo tany. Dia efa niona tamin'ny dia niverina niona tamin'ny resaka tamin'ny monsieur le maire teo dia efa miteny izy hoe miteny izy teo hoe ho raisina daholo ny anaran'ny olona rehetra mpanao karapanondro tonga eo dia omeny vahaolona dia amin'ny latsinainy miverina aty daholo ny olona rehetrarehetra manao karapanondro. Moa zany efa nanomboka tamin'ny avant confinement efa miverina taty nanao karapanondro dia tsisy mihitsy le karapanondro dia zao miverina zao efa ray volana zay mivezivezy taty foana. Tsy avy eo anivon'ny komuna ny olana raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna fa avy any amin'ny ministera tompon'andraikitra amin'ny famatsiana ireo district. Tsy mahasehaka ny filan'ireo komuna 420 ao amin'ny district Ambohidratrimo ireo ravina karatra voaray raha ny fanazavany hatrany. Dia miezaka zay mifandray amin'ny anivon'ny district tompon'andraikitra isan'ambaratongany mba ahafahana mamoha an'ilay problème faranziaingana. Nefa ny karatra tonga eny amin'ny district tsy mahasehaka ny filan'ilay 24 commune dia zay tonga eny raha hoe misy zato dia tsy maintsy mizara 24 zay dia apahany kely avy fotsiny ny azo na zara raha mahazo folo, zara raha mahazo 520 dia izay no mahatonga ny olana io. Nanomboka volana février fa tsy nisy intsony io ravina karatra io. Misy izy zany fa misy kelikely, misy 20, misy 520. Amin'izao tsika miteny zao nefany ny akamaroan'ny olona dia very ny karatrany simba lany daty dia lasa tsy maharanga intsony ilay imprimer antsika dia izay no mahatonga an'ilay fitohanana be lehibe. Ho tsinjovina ireo anala fanadinana, misy ny lamina apetraky ny eo anivon'ny komuna manomboka ny herinandro avy izao. Niezaka ny fanjay avy hatrany tamin'ny tompon'andraikitra ny anivon'ny district ny lehiben'ny district zany fa zareo teny dia nanome fampanantenana fa hovahanay amin'ny latsinainy ireo filan'ireo olona ireo satria ao koa ireo mpianatra izay anala fanadinana dia ireny tsy maintsy priorisena amin'izay resaka fanomezana karapanondro izay. Dia ho ataonay opération manokana mihitsy na izy io manomboka amin'ny herinandro vaovao manaraka ho avy eo. Androany 570 ireo olona tonga anamboatra karapanondro. 720 ihany nefa ny ravina karatra voarain'ny komuna tao amin'ny district anaovana izany. Manaitra ireo tompon'andraikitra voakasika araka izany ireo mponina sy ny ben'ny tanàna ijery akaiky ny filan'ny komuna. Ny karapanondro izay ilaina amin'izao fotoana indrindra ho an'ireo feno taona hiatrehana ny fanadinam-panjakana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy marina ny filazana fa misy nitsoka ireo marary ny coronavirus ao Toamasina hoy ireo mpitsabo sy ireo tompon'andraikitra izay nitondra fanazavana tamin'ity androany ity. Ankoatr'izay raisina antanana tahaka ny marary amin'ny hôpitaly rehetra ireo marary ny coronavirus raha ny fanazavana azo gaidon andriatsina. Tamin'ity herinandro ity saika nahitana hetsika fitakina ny valin'ny fitiliana avokoa ireo ivotoerana fitokana monina rehetra ao Toamasina. Teo ihany koa ny fitokona nanatsarana ny fandraisana an-tanana araka ny tokony ho izy ireo marary. Androany nitondra fanazavana ireo mpitsabo sy ireo tompon'andraikitra amin'ireo ivotoerana fitokana monina miisa 3 ao an-toerana ary nanamafy fa tsy marina ny voalaza fa misy mitsoka ireo marary ny coronavirus. Ankoatr'izay raisina tanana tahaka ny marary rehetra any amin'ny hôpitaly izy ireo. Misy proof ao ilazako an'izany satria misy registre anaovanay appel le marary 3 fois par jour jusqu'androany vao tonga eo appel 30 minutes zany teny zao mbola ao le marary tsy misy mitsoka zany. Kasika ny fandraisana an-tagnana
mandray an-tagnana somatsara amin'ireo marary io zay. Misy mipakafala napetraky ministère amin'ny fahasalamagna ary misy koa ny ankoatran'izay araka izay fantariny docteur teo ny fortifiant ohatra ny magnimby sisy izay ampiasaina ho an'ireo marary io mandritra ny traitement zay ataony. Ny tena tebitebin'ny olona dia miandry ny valin'io CCR foana fa efa miezaka tenen'ny zope teo ny autorité mamaha zay olana zay. Dia raha ny resaka traitement kosa misy laza hoe tsy nahazo fanafody tsy marina zay satria ny olona efa fin de traitement zany no tsy mahazo fanafody fa ny cours de traitement mandeha tsara daholo ny traitement. Miasa andreo manalina ireo tompona andraikitra sy ireo mpitsabo hanao izay anasitrana ireo marary raisina ny tanana ireo. Efa misy ihany koa raha ny fanazavana hatrany ny fanatarana ny fitsaboana sy ny fandraisana ny tanana ireo marary ary ho afanganina ny fanomezana ny valin'ny fitiliana nampitaraina ny besin'ny maro. ATR iray ihany kompani Tsarady izay miara-miasa amin'ny Air Madagascar no anatitra ireo teratany frantsay miisa 10 avy any Sainte-Marie iverina amin'ny nosy La Réunion Rapitso. Sidina izay iainga eto Antananarivo iazon'ny Sainte-Marie ary mandeha any La Réunion. Isy ihany koa ny sidina anatiny ho famalina ny etaetan'ireo mpandraraha malagasy izay iainga eto Antananarivo iazon'ny Sambava ny faefatra amin'ny 20 ny volana Jona 2024. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny matso lehibe izay tanterahana etsy Analakely. Eo ihany koa mahakasika ny fifanana cover sy interprétation izay karakarain'ny Tarika Samuel rehefa avy eo ary. Malagasy mirahina mandresy ny elanelantany asara-manitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Siro vaovao masky épicé. Salto chips maskit épicé indray zao ny malaza ambiance vaovao matsiro be azadinoina koa salto chips fromage sy salto chips chili. Salto, craquez la vie à pleines dents. Ahitra maitso tany manan-karena fikarakarana ampitiavana ireo omby ary fahaiza-manao malagasy. Ireo ihany no ilain'ny sokolet mba hanomezana anao ny tsara indrindra. Vita avy amin'ny ronono velona, tsara sy matsiro avy eo Antsirabe. Sokolet, ny tsiro tena izy. Goûty vous présente. Hey, regardez-moi ça. Ce doré, ces courbes. Vous croyez pouvoir résister au nouveau goûty sablé? Pas hyper évident. Avec son bon goût de beurre, c'est si fondant. Fondez vite pour le nouveau goûty sablé, saveur beurre. See.
Savon-lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri! Allô, Atika. Fais-toi camarade. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tira el pecto. Ah ouais, kia. Salam pakatia. Pecto salam. Oi. Ma pecto. Pecto. Manafanan tontolo andronao. Ah ouais. Averina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny 4 ny volana jona ho avy zao ny famerenana ny matso eo amin'ny araben'ny fahaleovantena Analakely ny foloalinda malagasy ka miisa 300 ireo mpitandrony filaminana anara-maso amin'ny zany. Efa voarafitra mazava ny lamina amin'ny zany ny alarana efso. Anaraka ireo fepetra ara-pahasalamana efa napetraka ireo miaramila izay anatanteraka matso lehibe atao eo amin'ny araben'ny fahaleovantena Analakely. Ho fanamariana ny faha-80 taona niverenan'ny fahaleovantena sy nijoron'ny foloalinda malagasy. Ireo miaramila izay anao matso dia manaraka ny fepetra izay napetraka na ny miresaka fitandrona ny fahadiovana zany sy ny fandraisana ny elanelana ary ny fampiasana ihany koa ny arotava. Zany dia tsy maintsy hita zany any amin'ny miaramila mandray anjara amin'ny matso. Ary ihany koa ny fitsirihana ireo miaramila ireo satria misy miaramila ireo izay ny voatery ny ovatoerana ananketo Antananarivo dia ireny zany dia efa misy mitazona an'ireny miaramila ireny any anatin'ny mandray azy amin'ny quarantaine zany araka voalaza ary manao ny fitiliana zany vao afaka handray anjara ny matso izy ireo. Manomboka ny faha-4 jona atoandro hatramin'ny faha-9 jona no tsy azo ivarotana sy famezivezena intsony ny eo Analakely sy ny manodidina. Misy ny fanadiovana sy ny fandrarahana fanafody ny toerana mialohan'ny matso. Tsy afaka mivarotra ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Petite Vitesse, Ambojatovo sy ny eny amin'ny Pochard. Efa manomboka ho ireo tompon'andraikitra ny fampahafantarana ireo mpivarotra ireo manoloana io lamina izay napetraka io. Efa misy ihany koa ny fepetra izay napetraky ny commune ho an'ireo olona izay mipetraka eo amin'ireo toerana izay tsy azo ifamezivezena ireo. Toy ihany zany io dispositif izay niraisiny io mandritra ny faha-10 ny volana jona zany hoe efa alavay ny fetim-pirenena zany dia manaraka izay moa zany mazava ho azy fa tena manomboka any am-pefilo rehetrarehetra iny amin'izay zany dia katrany Antaninarenina neny Antanimena dia tsy afaka tonga dia tsy afaka idirantsika intsony zany ety Analakely amin'izay fotoana izay indrindrindra moa zany fa ny avenue de l'indépendance. Mety hisanana eritreritra fa ahoana le olona manodidina ny Analakely izay mipetraka zany dia efa nanomana zany ny commune urbaine Antananarivo karazana badge zany izy io ahafahany zareo miditra zany amin'izay toerana tokony isy azy efa voaisa ihany koa izy io. Adin'indray sasany ny faharetan'ny matso izay ho tanterahana ny 9 jona ho avy izao. Raha toa ka tsy azon'ny rehetra hatrehana izany matso izany, ho entitra ireo tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fandaminana mandritra ny fankalazana. Ka miaramila miisa 300 no iandraikitra izany. Ialana amin'ny fitangoronan'ny olona amin'izao fisian'ny valanaretina izao, nanamafy ny komity mpikarakara fa tsy hisy ny afimanga sy ny fivoahana ny trano ny aliny faha-5 sy ny faha-4 jona toy ny isa-taona. Lafa mavahafa kosa indray tsy mbola voahaja ny zona Tantsaha eto Madagasikara ho ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena Villeneuve indrindra amin'izao fotoana iadina amin'ny valanaretina coronavirus izao io na saina. Toa adino eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao hoy ireo fiarahamonim-pirenena izay ny famory androany teny Andraharo. Toerana maro any amin'ny tontolo ambanivohitra no tsy ahitana fanentanana amin'ny fisorohana ity valanaretina ity raha ny fanazavana. Ny Tantsaha izay manana zo toy ny olon-drehetra. Nisy le déclaration ny firenena mikambana momba ny zoan'ny Tantsaha sy ireo olona rehetra miasa any ambanivohitra. Voakasika izay indrindra moa zany indrindra tsika zao amin'ny fotoana iadinan'ny coronavirus misy be dia be misy ny zoahan-tsakafo ohatra
tadidio fa ny sakafo rehetrarehetra nga avy any amin'ny tantsaha ny tantsaha ny mamokatra an'le izy ny tantsaha zany mamelona antsika rehetrarehetra mamelona ny aty andrenivohitra nefa maninona ny fiainan'ny tantsaha matetika hitantsika tsy zarizary eo indridrindrindra koa ny ara-pahasalamana tsy misitraka mihitsy ny any ambanivohitra ny zo ara-pahasalamana indrindra moa zany fa reo vehivavy ny akamarony ny ankizy vavy sy ny zaza mambehivavy reo zany anisan'le tenena tafiditra ao anatin'le antsoina hoe vulnérable. Tokony ahaka lesona amin'izao toetra raha izao na ny mpitondra na ny vahoaka entina raha ny fanazavana hatrany hampandrosoana ny firenena. 20 isanjaton'ny malagasy mihoatra arany tantsaha nefa ny zava-misy 20 isanjato ny malagasy mahantra maninona ny mahantra lazaina fa manan-karentsika nefa mahantra inona ny antony dia izay zavatra izay satria mety tsy voaja ny zoan'ireo tantsaha ireo mahatonga an'izany. Inona moa zany ny fiarovana ny mpiasa rehetra na tsy resaka fa tsy tantsaha fa resaka asa fotsiny firy amin'ny malagasy zany no mba afaka manokana budget ho an'ny fahasalamana raha sanatria ka misy marary ny fianakaviana firy zany zava-dehibe mila resana donc mila fiarovana arak'asa ny malagasy rehetra mba ahafahana miatrika tsy hoe tsy vitany hoe miatrika fa hiedivana mialohan'le izy zany pour prévenir an'le zay rehetra mety ho aretina atao fanararotana zany fanararotana amin'ny lafiny tsara le crise le fisian'ity coronavirus ty anatsarana ny fomba fiasa ny politika sy ny programa rehetrarehetra any fanjakana. Nambarany teo anivon'ny firaisamonim-pirenena ihany koa fa tsy tokony hiandry ny tompona ndraiky mpanjakana ny vahoaka vao hetsika fa andray izay ndraikitra tandrify anjara biriky eo amin'ny fampandrosoana ity tanindrazana iombonana ity. Namoaka hira anentanana ny mpiray-tanindrazana amin'izao fiatrehana ny valinaretina coronavirus izao nivondrin'ny mpanakaty malagasy ho fandraisana anjaran'izy ireo mangataka ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo amin'izao fahasahiranana izao iona saina. Telo volana tsy niasana, telo volana tsy nandraisam-bola ireo mpanakanto izay tsy mivelona fa tsy amin'ny mozika raha nambaran'izy ireo androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny Alliance Française Andavamamba ka nairan'izy ireo ny fitondram-panjakana. Misy manendrikendrika hoe nareo rery puissance na izay million d'ariary tsy nazo zay ireo tsisy nazo ireo bandy ireo na ray mbilanja ara tsy nisy hoe ny mesure de tavinay zay tsy mila hoe inona na inona fa filoham-pirenena zay akaiky anay mba hangatahanay hijerenay. Zahay zany zao nahanao zavatra atoandro ary ohatra defa voafehan'le hoe olona 50 sady tsy mahafaka mampivory olona anao zavatra amin'ny alina indray zay sady fitratra ny couvre-feu tsy afaka mety olona 50 fa rehefa tonga le fotoana ohatra zao le tsisy idirana mihitsy zany tsisy afaka manao ekenao hoe ny olona rehetra tsisy afaka miasa ny amin'izao fotoana fa misy kosa ny sasany efa mba normal kely hatramin'ny any afaka mivarotra afaka manao fa izay tena tsy afaka manao ninona mihitsy izay zany le mahatonga ray teny hoe tena moins be dia be le izy fa ankoatra izay ho anjara birikin'izy ireo amin'ity ady ara-manana eto amin'ny firenena ity ny valanaretina coronavirus namoaka hira anentanana ny vahoaka malagasy hitandrana sy anaraka ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka ny vondro ny mpanakanto malagasy. Ho anay mpanakanto dia fomba anankiray anakakaizanay kokoa ny vahoaka ny kanto izay voizinay ampita amin'ny manodidina azy amin'ny vahoaka ny tena hafatra mba afahantsika miaro tsy hiparitahan'ity valanaretina mandoza ity sy tena mamongotra hatramin'ny fakany izany valanaretina izany manantena ny firaisakina ny vahoaka rehetrarehetra ary indrindrandrindra koa ny mpanakanto eto dia vonona tanteraka hiara-iasa amin'ny fanjakana raha misy ny fampitadiavana raha misy ny zavatra tokony fanampiana dia eto izay vonona tanteraka hiara-iasa anafoanan'ity coronavirus ity. Papalael kamala sansain ramadinika sartany velantany faton'olo maro no mitsibakeratany coronavirus no natonga an'izany. Ao anatin'ny fanamariana fa ny 20 taona ny tarika Samuel misy ny fifananana cover sy interprétation atao rakitsary ka loka mitetina 7 tapitrisa ariary no azon'izay mpandresy afaka mandray anjara avokoa ny rehetra ary ny vahoaka ny fidy
fa tsy misy jury io no nasaina manazovina ina kitararira fokotory nahino mitrano mafoky sy maotrano zay rehetra mene tsy akosa favolamena zay rehetra mijoro toanako mafotsikoro le hoe Ivasy Samuela fifananakira le izy mety hoe cover na interprétation zay andraisantsika anazy mety daholo fa fifananakira Samuela zany le izy hoe mihira Samuela ny olona amin'ny vidéo YouTube andresaka eo zany tsy Facebook fa YouTube satria misy an'le chaîne hoe be mozika web TV amin'ny YouTube dia ao no hitranga le tantara mety ataony clip mety ataony live mety ataony anaty studio zay tiany anaovana azy fa misy an'le fepetra hoe fa minimum an'le sary kosa mba 720p zany format paysage dia alefany aty amin'ny be mozika le izy amin'le alefa 8 transfert amin'le hoe Ivasy Samuela @gmail.com. Araka izany samy manao ny fanodinana ny raky tsara ny tsirairay ary misafidy irairay amin'ireo hira 570 ao anatin'ireo album 10 efa navoaka ny tarika hatrizay atao cover na interprétation. Izy dingana roa ny fifaninanana amin'ity Ivasy Samuela ity. Dingana voalohany ny fijerenany amin'ny hoe nanaraka ireo kalitao sy fepetra voalaza etsy ambony ve ireo mpandray anjara. Ireo na feno ny fepetra alefany amin'ny YouTube ary manana iray volana ny mpifidy ka izay folo voalohany be mpijery sy be j'aime indrindra no voafantana hiakatra amin'ny dingana faharoa. Le dingana faharoa ampiakarina tsehatra le artista zany manao Samuela hira telo na efatra eo dia averina tsara ny olona ao anatin'le YouTube indray le anankifolo dia zay voalohany indrindra eo zany nomenan'le loka. Le loka moa zany 7 millions ariary eo. Malalaka tanteraka ny mpandray anjara zany na avadika eo techno io na avadika eo rock io na ataonao folk io na ataonao capella raisina ampitiavana daholo. Le izy moa tsy na tena mbola ao anatin'le fankalazana le hoe le 5 taona ny Samuela ihany zany hoe le sasany latsaka dimy. Mampiavaka ity fifananana ity tsy isy mpitsara manokana fa ny mpijery no tompo-tsafidy. Antony safidianana ny YouTube mba ampangarahara ny fifaninanana ary ny tsy fahafahany olona iray hifidy indroa. Eo amin'ny noty ny nombre de vues no andrafitra ny 700 ary ny nombre de j'aime ny 700. Fifaninanana izay tsy misy salantaona afaka mandray anjara na lahy na vavy na vao misandratra na efa matianina eo amin'ny mozika. Efa azo ny rehetra atao ny mandefa ny raky tsara atao i-transfert manomboka izao hatramin'ny 12 Jolay. Ina moa fa dia tsika ny confinement mbola mitohy ihany ny miezaka zany ny zahay na ny be mozika na Samuela mampirevy atsika mitondra zavatra vaovao afahantsika milalao afahantsika miala voly indrindrandrindra amina zavatra tiantsika dia manasa atsika rehetra maimaimpona fandraisana anjara. Zay ny amin'iny fa nivotoatan'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray no arahanao anatin'ity fanadadiana manaraka ity Nantsipiriny zay etiny io nasaina hatrany. Stratégie nationale post-coronavirus, une relance économique vers une nouvelle fierté. Izay no sarian'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo larana fa 2020 nivoaka tamin'ity androany ity eo amin'ny pejy 4 sy 5. Resaka coronavirus izay hatrany amin'ny pejy 3 Covid-19 no voafaye à Mahajanga et Antsirabe. Eo amin'ny pejy 5 infrastructure, les déficits seraient résorbés d'ici 2024. Eo amin'ny pejy 5 kosa indray Kadirazana Mahenina, il a hâte de retrouver l'équipe nationale. Vague d'accidents meurtriers dans la capitale, la justice a le dernier mot no eo amin'ny pejy 3. Ny fandarana alaliny eto amin'ny Cool TV FM no eo amin'ny pejy 10 olona manana fahasembanana maro ny fanilikiliana sy ny fandrabarabiana azy ireo. Izay no voaboasin'ny gazety eo amin'izay pejy 10 izay aroarahanao eto amin'ny Cool TV ny alahady avy zao amin'ny 7:00. Ireo vaovao iraisampirenena sy maresaka ara-panatanjahantena no eo amin'ny pejy 4 sy 17 ny gazety Madagasikara Matin Hebdo larana fa 20 nivoaka androany fa 7 ny volana Jona ary manakery hatramin'ny 15 ny volana Jona 2020.
Tokona ireo mpivarotra teny manodidina an-tsena ny Mahamasina raha nanatanteraka ny asa fandaminana ireo mpitandro ny filaminana teo anivon'ny CEA. Efa misy ny lamina napetraka mahakasika ireo mpivarotra ireo hoy ireo tompona ndraiky ny alarana efson. Niteraka savorivory io maraina io ny asa fandaminana nataon'ny polisy munisipaly teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika ireo mpivarotra izay mivarotra amoron-dalana eo Mahamasina. Nisy ny fitarainana nataon'ireo mpivarotra manoloana ny fanesorana azy ireo teo amin'ny toerana ivarotany. Ireto farany izay mangataka toerana ahafahany mivarotra malalaka tsy misy teritery. Zay mandeha zay dia hoe miala. Zay tsy mandahan'le fialana zany. Fa ameo vahaolana zay ameo toerana zay hoe erinareo mivarotra dia mialahy eo. Fa zay raha soroneto zay inona ny anona ho an'ny zanakay. Zay mamelombady aman-janaka zay eto ny andavanaino fatranon'olona eto ny andavanaino kolazin zanakay. Mandeha tany amin'ny commune zay tsy misy olona afaka miaino anay mihitsy any. Tsy hainay zany na le zay mpivarotra amoron-dalana mahantra ve mafiady dia tsisy olona afaka miaino anay. Za zao mihitsy ny tany amin'ny commune tsy niraisy ny tale zay. Voalohany zay niraisy ny tany faloha zay hoe mbola maika ivory dia tsy voaray. Lehibe ny tsena fa mba nanantona ny lehibe ny tsena anay zay tsy hitanay tsy mahita vahaolana mihitsy zany zay. Tsisy vahaolana ho anay koa nefa n'izao zavatra zao satria zay ny raha vao tsy mivarotra ndray andro zay dia tsy mihinan-kanina. Raha ny fanazavan'ny talen'ny tsena teo anivon'ny commune Antananarivo mahakasika io tranga io. Tsy misy hoy ny fanesorana ireo mpivarotra eo Mahamasina fa manatanteraka asa fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana no nataon'ireo polisy munisipaly teny an-toerana ny maraina teo. Raha ny fanazavana hatrany efa niverina mivarotra ireo mpivarotra ireo raha toka nasaina nakasisiny tsy hanohitohina ny famoivoizana. Mahakasika ny toerana ivarotana indray kosa mbola malalaka ary mazaka mpivarotra maro ireo tsena lehibe eto Antananarivo renivohitra ka tsy maintsy apetraka ny lamina ahafahan'ireo mpivarotra miditra ny anatin'ny tsena ary ireo mpividy ho zatra hiditra anatiny rehefa hiantsena. Maresaka iraisam-pirenena antotosaina androany any Bruxelles ny fionana an-tampon'ireo mpitondra Europeana. Fionana izay miresaka indrindra ny fanarenan'ireo firenena Europeana vokatry ny fiparitany valinaretina COVID-19 fanadina. Misy androany ny fionana tampon'ireo firenena miisa 17 mivondrona ao anatin'ny vondrona Europeana. Fionana tampony amin'ny alalan'ny visioconférence. Miompana betsaka amin'ny drafitra fanarenan'ireo firenena Europeana misedra ny mafy vokatry ny fiparian'ny COVID-19 ny fionana. Mitentina 57 miliara euro izay drafitra fanarenana vinavinaina apetraka izay. Tsy mbola misy ny fifanarahana ataon'ireo firenena lehibe, ireo saingy ny fametrahana ny firenena isanisan'ny tanjona amin'ny fanarenana no misy ity teti-bola 57 miliara euro ity izay tsoakevitra avy amin'ny Angela Merkel sy Emmanuel Macron. Teti-bola izay indraminy vondrona Europeana amin'ny marché financier ary voarakitra ho trosa iraisan'ny Europeana. Ny 500 miliara euro amin'izany dia hozaraina amin'ireo firenena Europeana nahitana trangana COVID-19 betsaka indrindra sy nahafatesana olona betsaka indrindra tahaka ny Espaina sy Italia ary ny 500 miliara euro ambiny izay vola indramina. Fionana voalohan'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny vondrona Europeana ity fionana androany ity, itoy kosa izay fionana izay afaka herinandro. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitraninao nanaraka izany soa fa tsara tolo.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.